Mbola napaka omponareo mandrakariva ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Vao tsy ela kory ny tena koriavana dia tamin'ny toerana ambanivohitra be izay. Dia amin'izany toerana izany moa rehefa misy fampakaram-bady na manao raharaha dia afaka manatrika daholo ny olona rehetra. Tsy misy olona hoe asaina manokana fa afaka tonga avokoa ny olona rehetra. Ary tsy misy hoe fanamiana manokana tokony anaovana fa zay akanjo tsaratsara ao aminy ao no anaovan'ny olona zay manatrika. Dia nanantona ny ankizy anankiray dia nanontany hoe zany hono ry pastera dia ny any Antananarivo rehefa mamonjy mariazy dia mitovy daholo ny akanjo anaovana. Zay zany nanontanian'ilay ankizy. Dia nampahatsiaro ahy an'ity fanoharana nataon'i Jesosy Kristy ity zany fanontaniana izany izay hitantsika ao amin'ny Matio 2:20 ny 1 hatramin'ny 4. Ary izany fanoharana izany no andeha andraisantsika ny hafatra avy amin'ny tompo amin'ity anio ity. Ny Matio 2:20 1 hatramin'ny 4. Isika moa havana dia mbola mibandina trano ny loha hevitra hoe miorena ao amin'ny tompo amin'ny fanasany. Fa ity fanoharana ity kosa dia fanoharana ny amin'ny mpanjaka iray nanao fanasana ho amin'ny fampakaram-bady ny zananilahy. Ary izany dia hoarin'Andriamanitra ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa marihana amintsika fa ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanasan'ny tompo dia fisantarana sady ny fanjakan'ny lanitra. Ny fanasan'ny tompo no isantarantsika mpino rehetra na ny efa maty na ny mbola velona isantarantsika ny fanjakan'ny lanitra. Ary miresaka izany ity fanoharana ity. Ny hafatra izay ampitaina amintsika ao anatin'izany dia ny hoe miorena ao amin'ny tompo amin'ny famaliana ny antsony. Miorena ao amin'ny tompo amin'ny famaliana ny antsony ary ny hoe miorena ao amin'ny tompo amin'ny fitafiana mendrika. Miorena ao amin'ny tompo amin'ny famaliana ny antsony. Amin'ny fampakaram-bady dia misy ny voahomana ho asaina manokana. Tsy tahaka n'ilay notantaraiko teo hoe tany ambanivohitra dia afaka manatrika daholo ny olona rehetra. Fa eto dia misy ny olona izay asaina manokana efa voatokana ho asaina ho amin'izany fampakaram-bady izany. Naniraka ny mpanompony ity mpanjaka iray mba handefa ny fanasana fa tsy nisy ny raharaha ny olona izay nantsona ho amin'izany fanahisana izany. Tsy nisy tonga izay nasaina ho amin'izany fanasana izany. Eto anefa riavana ny teny fanasana dia mampiseho fahatanterahana, mampiseho fahasambarana na fahafinaretana omen'ilay sakafom-panasana, aterak'ilay sakafo mandritra ny fanasana. Ary izany dia mampiseho ilay fahafenom-piainana, ny fahasambarana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay omanin'Andriamanitra ho an'ny olona izay asaina. Fa nateo ary izany fahatanterahana sy fahasambarana nomanin'ny mpanjaka izany dia tsy ny raharaha izany ireto olona izay nasaina ireto. Raha oharina tamin'ny fiainana tamin'izany fotoana izany izay nanaovana ity fanoharana ity dia ny kilasin'ny olona izay asaina dia natao ifandanja amin'ny haja sy voninahitra ananan'ilay mpanasa. Izany hoe mitovy ny kilasiny eo amin'ny haja sy ny voninahitra. Ireto olona izay nasaina ireto izany dia olona manana haja sy voninahitra amin'ny hoe mpanjaka no manasa azy ireto. Ary teo amin'ny Palestina dia tsy mba niara-ny sakafo tamin'ny olona tsy mitovy saranga aminy ny mpanasa. Olona mitovy saranga ihany no miara-misakafo. Ka ny fanasana izany dia manome voninahitra sy haja ho an'izay asaina ary ny fanatrehana izany fanasana izany ihany koa dia fanomezam-boninahitra sy haja ho an'ilay mpanasa.
Eto anefa dia tsy hoe tsy fanomezam-boninahitra sy aza ilay mpanasa ihany no nasetrin'ilay olona izay nasaina, fa tsy firarahina ihany koa, tsy niraraha mihitsy izy ny amin'izay anasana azy tamin'ity fampakaram-bady ity. Mety ny hevitra izy fa mitovy amin'ny fiainany any an-trano ihany, mitovy amin'ny sakafo izay hohaniny ihany, mitovy amin'ny fahasambarana izay efa iainany ihany ny fanasana izay anasana azy amin'izay hoe mampitovy saranga amin'ny mpanjaka azy izay. Eto dia oharina ho an'ireo jiosy izay mihevitra ny tenany fa efa olom-boafidin'Andriamanitra izy, efa vahoaka ny fanjakan'ny lanitra izy, ka tsy mihevitra intsony ny amin'ny fanasana dia ny fanasany filazantsara izay nentin'i Jesosy Kristy. Tsy mihevitra intsony ny amin'ny fanasana ny fanjakan'ny lanitra satria mihevitra izy fa efa nisan'ireo olom-boafidin'Andriamanitra ka tsy niraraha izany fanasana nentin'i Jesosy Kristy izany. Dia ankehitriny ihany koa dia miantefa amin'ireo kristianina izay manao kristianina anarana fotsiny ihany, anefa tsy mba mamaly ny antson'ny Tompo amin'ny fanasany. Maro no antsona amin'ny fanasana ry havana, fa vitsy no mba mamaly izany antson'ny Tompo izany. Misy ireo izay mbola mankafy ny fiainany ka tsy te hirosony amin'izany fanasan'ny Tompo izany. Betsaka manko ny mihevitra hoe raha hiroso ho amin'ny fanasan'ny Tompo dia tsy maintsy manana fahamasinana tanteraka, afaka amin'ny fahotana rehetra, ka tsy te handao ilay fiainany teo aloha, tsy te handao an'ilay fahasambarany sy ny fahafinaretany, ka miaotra ny roso amaly izany antson'ny Tompo izany. Ary rehefa tsy tonga ireto olona izay nasaina manokana ireto, dia nilaza ny mpanjaka fa asaio avokoa ny olona rehetra. Asaina avokoa ny olona rehetra eny amoron-dàlana. Ny olona rehetra izay hita eny an-dàlana dia asaina avokoa hiditra ho amin'ny fanasana. Eto izany dia tsy nisy fisafidianana intsony ny ho asaina ho amin'ny fampakaram-bady ity, fa nantsona avokoa ny olona rehetra. Eto dia oharina indray ho amin'ny jentilisa na hoe ireo izay mpanota tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra akory. Noharina amin'ireo ireto olona ireto ka natsoan'Andriamanitra ary tsy nanavahana ny fanasan'Andriamanitra. Natsoan'Andriamanitra ny olona rehetra ny fanasan'ny Tompo ry havana. Tsy nanavahana na ho amin'iza na ho amin'iza, fa natsoana avokoa na ny jentilisa na izay heverina ho mpanota sy tsinotsinona aza dia natsoana hiditra ho amin'izao fanasana izao. Dia ankehitriny koa ny Tompo ry havana dia mbola miantso aisy ianao ny amin'izany fanasana izany. Isika izay rehetra manatrika eto dia mbola antsoan'Andriamanitra ihany koa ho amin'izany fanasana izany. Koa aza ho isan'ireo izay hoe mandana hoe tsy miraraha izany fanasan'ny Tompo izany, fa aokontsika ho anisan'ireo izay mamaly ny antson'ny Tompo tahaka ireto olona marobe izay teny an-dàlana ireto, nantsoana ka tonga nanotrona izany fampakaram-bady izany. Dia isika ihany koa ry havana izay teny amin'ny toerana tsirairay avy izay nisy antsika no antsoan'Andriamanitra iombona ao anatin'ny fanasan'ny Tompo, iombona amin'ilay fiombonana firaisana amin'i Jesosy Kristy, ilay fiombonan'ny kristianina ao amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'izany fanasana masina izany. Ka andehantsika iorina amin'ny famaliana ny antson'ny Tompo, fa tsy anisan'ireo izay andany antson'ny Tompo na hemitra amin'izany antson'Andriamanitra izany. Ka tsy hevitra ny tenantsika ho efa miaina ao anatin'ny fahasambarana, na efa miaina ao anatin'ny fahafinaretana, fa andany tenantsika ka andeha hisantatra sy aina izany fahasambarana omanin'Andriamanitra ho antsika izany. Ny manaraka ry havana dia ny hafatra izay ampitaina amintsika dia ny hoe miorena ao amin'ny Tompo amin'ny fitafiana mendrika. Miorena ao amin'ny Tompo amin'ny fitafiana mendrika. Mety tonga ao an-tsaintsika izao dia ny hoe fitafiana akanjo lava sa pataloha velondrirana izao ny fitafiana mendrika amin'izany. Fa
eto ry havana dia tsy izay no ambaran'ny soratra masina. Araka ny nambara teo dia nantsona avokoa ny olona rehetra, anefa araka ty fanoharana ity dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny aja sy voninahitra ilay mpanasa ny fitafiana izay hoentina anotrina ity fampakaram-bady ity. Ireto olona rehetra eny amoron-dàlana ireto anefa dia tsy mba nanana izany fitafiana mendrika izany, satria azo lazaina hoe olona mahantra, olona tsy dia hoe manana ny maha izy azy loatra izy reto. Na ihany koa isika izay le hoe mpanota tsy dia manana ny maha izy azy antsika loatra tsinotsinona, kanefa dia anisan'ireo izay nantsona ho amin'izany fanasana izany. Noho izany dia nasain'ny mpanjaka ho tafiana akanjo mendrika ireto olona izay nasaina reto mba hifanaraka amin'izay aja sy voninahitry ny mpanjaka izany. Isika izay mpanota ry havana dia tsy mba manana aja sy voninahitra ny iray latabatra amin'ny Tompo, fa rehefa nantsona isika dia nitafiana any Kristy. I Kristy ry havana ilay fitafiana mendrika natolotr'Andriamanitra mba ho tafiantsika, ahafahantsika miray latabatra aminy, ahafahantsika miombona amin'Andriamanitra ao anatin'ny fanasana. Araka ny Galatiana 3:7-9 manao hoe fa na iza ianareo no natao batisa ao amin'ny Kristy dia mitafy any Kristy. Isika ry havana tsy afaka mihaona amin'Andriamanitra raha tsy mitafy amin'ny Kristy isika, mitafy an Jesosy Kristy, ary ilay mahatsinotsinona sika iny, ilay fahotantsika iny dia noho ny fahasoavan'ny Tompo dia rakofany Kristy amin'ny alalan'izay hoe fitafiana ny Kristy izay. Ary izany fitafiana ny Kristy izany no mahatonga antsika hanana fitondran-tena masina sy madio, satria ry havana ny tenantsika dia tsinotsinona araka nylazaintsika teo, ary tsy afaka mahefana izany hoe hanana fitondran-tena masina izany, fa noho ilay hoe fitafiana ny Kristy dia lasa i Kristy no mitoetra ty anantintsika, ary Kristy no velona ty anantintsika, ka tsy isika intsony no velona fa Kristy no velona aty anantintsika noho isika izay mitafy an'i Kristy izay. Matetika amin'ny fampakaram-bady tokoa aty andrenivohitra, araka ilay resantsika tamin'ny voalohany teo, dia misy ny akanjo iombonana, misy ny loko arahana, ary betsaka amintsika no misahirana mihitsy rehefa andeha hamonjy mariazy, dia misahirana mihitsy mitady akanjo hoe inona ny anaovana mba hifanaraka amin'ilay loko iombonana. Dia eto nefany dia nisy anankiray tamin'ireo olona izay nasaina tsy nanaraka taminy, izay nilazantsika azy. Nisy anankiray tsy mba nanaraka an'izay akanjo tokony hanaovan'izay. Ary ny amin'ity fanasany ity dia tsy ilay olona saina no mandeha mitady ny akanjo tokony hanaovany, fa nozaraina ny fitafy. Ilay mpanompo n'ilay mpanjaka no nandeha nizara ny fitafy. Ary teto dia tsy nanaovany ity ranamana anankiray ity ny fitafiana izay efa nozaraina, izay efa nomena azy. Tsy hoe tsy nahita akanjo tokony hanaovana izy zany, fa izy mihitsy ry havana no tsy niraharaha na tsy nihevitra ny hanao zany fitafiana mendrika ho amin'ny fampakaram-bady zany, na mety nihevitra izy fa efa mety ny fiakanjony, efa mifanaraka ary efa mendrika izany fiakanjony zany, ka ny hafarany dia navoaka ho amin'izany fanasany zany izy, satria tsy mendrika iray latabatra amin'ny mpanjaka, tsy mendrika anotrina izany fampakaram-bady zany. I Kristy ry havana dia efa nanolotra ny tenany ho antsika. I Kristy dia efa nomena ho antsika, fa isika mihitsy indraindray no tsy mandray izany famonjen'i Kristy izany. Isika no miavonavona, mihevitra ny tenasika fa hoe efa mendrika, mihevitra ny tenantsika fa afaka miroso manantona an'Andriamanitra, fa i Kristy dia efa natolotra ho antsika, fa indraindray tokoa isika no miavonavona, tsy sahy manantona azy. Ka raha te ho isan'izay iray latabatra amin'ny Tompo,
ho isan'izay andova ny fanjakan'ny lanitra izany tsika ry havana dia tsy maintsy mitafy any Kristy, mitafy ilay fitafiana mendrika. Koa hitafio Kristy ary raisy eo amin'ny fiainanao izy. Fa maro ry havana no antsoina fa vitsy no hovidiana ho amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Amin'ny fanasan'ny tompo dia maro ny olona izay efa antsoina tongava mianatra katekômena, tongava amin'ny fanasan'ny tompo, fa tsy mba mety manantona, tsy mba mety miroso. Dia toy izany ihany koa ity fanoharana ity, maro no antsoina fa tsy mba mety androso, tsy mba mety iroso amin'izany fanasana izany. Misy ihany koa nefa ireo izay tonga amin'ny fanasana, tonga isaky ny fandraisany ny fanasan'ny tompo, tonga isaky ny fanompoam-pivavahana, fa ny ataony ihany ny ataony. Ny fomba fanaony isan'andro ihany ny ataony, tahaka ity lehilahy ity izay tonga ihany izy, fa ny fitafiany eny ihany no anaovany. Ka isika ry havana dia mila mamaly izany antson'Andriamanitra izany, ary tsy mamaly ny antson'ny tompo ihany, fa mila manaiky manao ilay fitafiana izay efa nomanina ho antsika, dia mitafy any Kristy. Koa andeha tsika ry havana amaly ny antson'ny tompo ary roso amin'ny fanasany, ka anaiky hitafy an Jesosy Kristy mba homendrika izany fanasan'Andriamanitra izany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, fa ho amintsika kosa ny fiadanana. Amen.